Ahoana Marina Vonona ve ny Fandraisana Ireo Marary. Efa iara-mahita izao fa de mirongatra ny aretina coronavirus eto amin'ny faritra Analamanga, indrindra fa tao anaty ny tapabolana mahery izao. Raha nisan'ireo voatily fa mitondra ny tsimokaretina dia efa mahatratra teo amin'ny 507 raha ny tarehimarika omaly no jerena, ary 280 izao no malagasy lavy ny aretina ity. Ankehitriny de mitana ny laharana fahatelo amin'ireo firenena 420 aty antsinanan'ny Afrika isika, eo amin'ny isan'ny olona voatily fa mitondra ny tsimokaretina. Izany rehetra izany de midika ny tsy fahombiazan'ny fitantanana ity ady amin'ny valana retina ity. Satria krizy ara-pahasalamana ity atrehan'ny vahoaka ity, ka ahoana marina moa ireo foto-drafitrasa andraisana ireo marary sy izay mety fahavononana eo amin'ny fitolinana tokony atao. Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy izao de azo lazaina fa de feno daholo ireo hopitaly lehibe izay natokana andraisana ireo marary eto an-drenivohitra. Tsy maharaka intsony ny mpitsabo, ka nisy mihitsy aza ny tsy fandraisana marary intsony araka ty voalaza ny filoham-pirenena ity. Za de tsy te intsony koa hoe misy olona makany amin'ny hopitaly satria nisy zay dia tsy raisiny ny hopitaly. Makany amin'ny hopitaly anosiala tsisy manday, makany amin'ny hopitaly manarapenitra tsisy manday. Maty le olona. Midika zany fa tsy ampy ny fiomanany ny fanjakana ary tsy nampoiziny mihitsy ity firongatry ny aretina eto Antananarivo ity. Noho ny tsy fisin'ny mangarahara moa de tsy fantatra mihitsy ny tena isan'ireo respirateur ananantsika eto Madagasikara. Fa raha ny isa navoaka ny gazety akaiky ny mpitondra tamin'ny faefatra ny volana mety eo dia respirateur 110 no misy ka 3 ao amin'ny hopitaly Anosiala, 2 ao Befelantanana, 2 eny amin'ny hopitaly Andotapenaka ary 4 no any Tomasina. Ankoatr'ireo moa de nahazo fanampiana avy any ivelany ihany koa. Nisy respirateur 420 no azo tamin'ny fahenina ny volana Jolay teo. Ankoatr'ireo moa de nilaza fa nanafatra extracteur d'oxygène miisa 10 ny fanjakana malagasy na de fa tokony natao tany amin'ny volana Mars na talohan'izay aza izany. Izany fahatarana izany de taratry ny tsy fahaizana mitsinjo lavitra. Raha ireo no respirateur misy de ahoana no andraisana ireo forme grave miisa 270. Tena sahirana tanteraka izany ireo mpitsabo amin'izao fotoana izao. Ny azo lazaina ihany koa de tsy ampy fanomanana ny mpitondra ary tsy mahomby mihitsy ny paikady. Noho ny fahafenon'ny hopitaly de alefa eny amin'ny SOSBD indray izao ny marary, ka any izy ireo no maka ny fanafody saza azy ireo. Ny fantaniana mipetraka de izao, efa vonona ara-pitaovana sy fanafody ve ireo mpitsabo eny amin'ny SOSBD ireo? Nisy ve ny fampiofanana ireny mpiasa ny fahasalamana ireny? Noho ny firongatry ny aretina de mitombo be ireo olona mamonjy ireny tompom-pitsaboana ireny. Noho ny ahiavo fotsiny ihany ve sa tokony anao fitiliana fahobe ny mpitondra mba ahafahana mifehy aretina? Hoy mantsy ireo olona tonga namonjy ny CSB ireny. Mikoapako di asinisira. Dia miahiavy ianao hoe matahotra dia izay natona tonga ty. Zany hoe tamin'ny herinandro ny efa taty dia efa naka fanafody azy zany. Dia gripa le izy. Dia le gripa efa nijanona fa zay sisa tsy nijanona zany. Marary an-dody mangorangorana 3 andro. Ie. Mbola tsy sitrana, mbola mamay. Ie, tapa-kevitra. Matahotra. Tsy antony dia le vava fotsiny ihany koa efa elaela za mandeha amin'ny dokotera ihany dia le vava za zany tsy mafana tsy manova dia le hoe na eny tamin'ny ihany avy iny moa dia nandeha aloha mba andeha hoany fa sao dia indraindray sanatreha zany tsy le anao matahotra ihany dia farany dia nakaty aho zany. Azo lazaina fa sahirana ihany koa ireo CSBD ireo. Toy izao no fanadihadiana natao. Raha noty navoaka ny ministera ny fahasalamana dia CSB 220 no mandray ny olona manana sotra aretina maivana eto Antananarivo. Tsy misy fitiliana tao ety fa fanafody no zaraina maimaim-poana. Mbola ampy tsara aloha ny fanafody hatreto. Miasa 420 ora amin'ny 420 ora ary 7 andro amin'ny 7 andro ireo CSB 220 eto Antananarivo. Olana ho azy ireo anefa ny tsy fahampim-piasa
ny tsy fahampiny fiara mitatitra ny mpiasa satria tsy misy afa-tsy telo ireo 4x4 natokana hitondra ny mpiasa amin'ireo CSB 20 ireo. Tsy ampy ihany koa ny équipement de protection individuelle na ny EPI ho an'ireo mpiasa. Ny abetsaka nefa ny asa ho an'ireo eny amin'ny CSB ary efa ny asa tsy nianto izy ireo hatramin'ny volana Martsa. Mbola olana hatrany izany ny ara-pitaovana sy ny fiarovana ny mpiasa ny fahasalamana. Misy ihany koa anefa ireo fitarainany ny marary sasany. Io zany tompoko alaky le vaovao mandeha foana hoe raha misy tsy azo azy ny fahasalamana dia manatona CSBD tompoko dia nanatona zay tompoko. Nanankitsako be ny vatana tompoko mikoatra amin'ny lahady zany. Mikoaka marary be ny tratra. Efa vozony zao amin'izao tsika miteny telo andro tsy maheno tsirokanina, tsy maheno ninina mihitsy zany sady tsy maheno fofona zany. Fanafody zany dia le fahasairanana moa zany dia tsisy hoe fomba hoe ahafahana hoe mividy fanafody fa dia zay taratasy fanafody nomeny dokotera zany no iny zany no entina makateny CSBD dia zao hitanareo zao hoe tsisy. Iry amin'ny CSBD iry Akadimanga mbola be tompoko. Io zao misy karazany telo zao izy io, vitamine, magnésium, dia tsy haiko io ambany io zany. Ireo zany tsy dia hoe tsisy dokotera hono, mikatona hono. Zao hitanareo zao izy zao. Tsy mandray olona koa zany izy ny tena marina. Raha efa voafaritra fa ireo olona tsy mahary fofona na tsirokanina dia sokajiana ho efa voan'ny coronavirus na dia tsy misy aza ny fitiliana dia mbola tena atahorana ny fiparitahan'ny aretina noho ny fivezivezeny ireny marary ireny izay hita tokoa fa dia be dehibe eny amin'ny CSBD ireny. Raha eo amin'ny fandraisana sy ny fifehezana ny marary ary no dinihina dia mampiahiahy be mihitsy ny paikady ataon'ny mpitondra fa toa tsy misy taratry ny fahafehezana ny aretina mihitsy. Ahoana koa moa no fanarahana ireo olona mifampikasoka tamin'ireny marary tsy natao fitiliana ireny? Raha ireo fanadiadiana ireny no dinihina dia mbola ilaina ny mametraka paikady afaka tena mifehy izao valanaretina izao. Izay ny eto Antananarivo fa ahoana koa ireo any amin'ny faritra satria faritra 20 amin'ireo 20 no efa samy ahitana ity valanaretina ity daholo. Raha ny eto an-drenivohitra aza tsy ampy ny fiarovana ireo mpiasan'ny fahasalamana mety anao ahoana ny any lavitra any satria azo lazaina fa dia mitobaka tsikelikely ireo voatily fa mitondra ny tsy mikaretina. Ilaina ny fandraisana andraikitra avy hatrany fa tsy andry efa mirongatra toy ny eto an-drenivohitra indray vao hikoropaka. Ny tiana olazaina dia vonina ve ireo fotodrafitrasa azo andraisana ny marary? Ampy ve ny fandriana? Ampy ve ny fanafody sy ireo fitaovam-piarovana ny mpiasa? Ary indrindrandrindra ny respiratera? Fehiny dia tsara ny mampatsiahy indray fa adidin'ny fanjakana no miaro ny ainy vahoaka. Tsy misy fialantsiny azo atao toy ny hoe sarotra ny manao zavatra satria miatra manaina ny fahatarany fitavozavozana sy ny tsy fahaizana mandray andraikitra. Sa ahoana marina? Ahoana marina?